Sanatrian'izany tsy seza akory no dediaviko fa raha ny sitrapoko raha ohatra ka tena efa kambo vavy a kefa vita hoy aho hoe efa ampy zay de aleoko mipetraka any tokantrano miaraka amin'ny vady aman-janako na mienony atao hoe fahatezerany sasany fimenomenoman'ny sasany de mety matahotra tantina de alao an'ireo namana sy ireo anada zay asa vonany ampandrosiny ampanitokana angamba zao anefany mbola betsaka ny zavatra tokony mbola ataotsika betsaka ny fanantenana ny mena betsaka ny fanampy nataotsika tamin'ny 20 sy 20 tsapako fa betsaka koa ny mbola tsy vita ka noho izany a de hoy iaho hoe miaraka amin'ireo ekipako reo hoe andao tsika amarana na andao tsika anoy zay mbola tsy vita eto a zany de anamafindray hoe nisy toerana efa navitana zavatra zany akory tsy fetitsika ielonana an'ireny satria zay le atao hoe vitana hoy iaho satria mpamatsy an'ireny rano fisotro madio reny re olona dia olona ataotsika hoe olotsotra ny sasany orinasa ny sasany ONG ny sasany tsy fanjakana tamin'ireny andro ny tetezamita reny ka maro ny zavatra andresana atao reny zany nahazo vitana kely sasany mbola tsy vita zao nefa nytiako ambara aminareo nandritra zay fotoanandro zay raha miteniny olona hoe inona ny vitany tantinina atao maro angamba mety mahita eto an-tanety miditra ny valo a tompoko amin'ny valo alina vao mody any trano ino nataoko ao gasa matoro amin'ny birao mikarakara miezaka misaintsaina ny zavatra rehetra zay tokony atao de mitady ahoana nanaovana an'ity ahoana nanaovana an'ity zany rehetra zany de anisany mety hoe tsy nitondra nandritra zany fotoanandro zany tsy nahita valiny ianareo satria mbola atao hoe miazoazo ny mpamatsy fa nisy any ny mpamatsy resy lahatra raha ohatra ka nangatana reny tetikasa tsara nreny sekoly any ambato mitsangana ny rano sotro madio any ampanataovana noro sinsisa ka nenareo sasany de zao no tiako lazaina aminareo efa mipetraka tsara ao amin'ny broko ao za moa zao tsy miasa otsony fa ao le izy tetikasa efa mipetraka ao tetikasa efa mandehandeha ho atsika eto an-tanety ho atsika eto anjoma anisan'izany raha tadidinareo miaraka tamin'ireny teknisianina reny andray andro ary tsapanareo zay hitanareo teto mialy any babay mpanapatonga hoe aiza nasina ny rano fisotro madio zao anefany efa ao anatiny laharana daholo zany rehetrarehetra zany fa mila faharetana ka hoy aho hoe raha zany rehetra zany ny volavolaina tao nandritry ny aman-taonany mety anareo mety milaza hoe inona koa no nataony tao matory fotsiny minambola amin'ny commune mialatsiny fa zany anisan'ny tena sarotiny amin'izany atao hoe kolokolo de zao iveriny izahay ary reo mpanolotsaina niaraka amiko reo tsy zany fa Andriamatoa Jean-Louis Ramatoa Olga reo niara-dia tamiko de hoy aho miatsoan'izy mianada reo hoe mbola maro any zavatra tsy vitatsika andao hiaraka ary iroso any fampandrosoana ary tsy mahazo miala maina io miaraka amin'ny tantinina raha ohatra andeha tantinina fa tsy nitetika asa rehetra zay ny volavolaina tao no sanatriny zany no sasany no falifaly rehefa tonga le tetikasa de izy no andeha anao ny fitokanana nefa zany zay reo kondro tao tsy ekenay koa zany aloha zay miantony teny iverenanay tompoko antony ndray zay miantony faharoa ko satria nandeha rery hita tsara fa sarotra zany atao mandeha rery mandaika zay rehetrarehetra ao amin'ny fiasana ao amin'ny birao milaza hoe
nandeha tsara ny tao, tolona ny tao, ka nanapa-kevitra izay satria ny foto-kevitry ny HVM tompoko dia fampandrosoana azay ny zavatra tetiavintsika. Inona moa no maharatsy an'izany? Dia andao ary tsika irosany ny fampandrosoana e, dia miaraka amin'ny HVM zany misy.